Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika ny sary azo amin'ny azana bolana avy hatrany ato amin'ny akavia koa ato misy an'ilay ridoza dingania efa mialefa tanteraka izy io tombanana miarava miandalana zany izy araka izany dia tsy ahina mihitsy mikasika ny Madagasikara aloha zany ny ity ridoza ity. Mahakasika ny Fredy kosa indray dia mbola any alavitra be izy mahery ny 5,000 kilometatra atsinanan'ny morotsiraky Madagasikara no misy azy bokany dia mbola tsy ahina ihany koa izy raha ny efatrandro 3 andro ho avy eo aloha zany tsy misy ny fiatraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ary koa mbola tsy akasika ny ranomasina izay fahan-dranomasina iadidin'ny meteo Madagasikara moa zany na izany zany dia anome vaovao mahakasika azy ihany zay amin'ny fotoana ilana na ny mapety an'izay na ny toetrandro kosa ho an'ny ankapobeny eto Madagasikara mivelona antsika dia mitoetra ny fahavaratra amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny mitatra tsikelikely ho an'ny avoatany zay amin'ny farany herinandro any ny maripana ihany koa mafana hatrany aloha ny andro saika manerana ny nosy raha ny toetrandro sy aroany rapiso vao maraina dia misy an'izay sisanoram-baratra zay any amin'ny morotsiraky ny afaritry menabe sy ny faritra atsimo andrefana ary koa ny any amin'ny afaritry melaky iny mety ahitana an'izay ihany koa ny afaritry Sofia sy ny any amin'ny afaritry Diana ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko na mandraona vitsy ny andro. Raha ny piso tolakandro mitohy ny oram-baratra amin'ny faritra melaky Bongolava Itasy milany andrefana Vakimakaratra sy Morimania ary Matsiatra ambony mazazay koa ny faritry menabe sy atsimo andrefana moa zany ary ny faritry Sofia sy ireo faritra manodididina ny Sofia zany ny ambiny kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny dia somary olalovan-drahona ny avoatany amin'ny Takariva ny ambiny moa zany mandraona mitsitokotoko raha ny maripana voavinavina ho an'izay androny rapitso izay dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 12 kosa ny any amin'ny ilany atsinanana tafiakatra 30 zay any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ary manodidina ny 530 kosa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Ho an'ny androny alakamisy mbola mitohy hatrany ny oram-baratra amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara manontolo ary mitatra tsikelikely aty amin'ny avoatany zay amin'ny Takariva ary ny faritry Sofia mitatra aty amin'ny faritra Naranjorofy ihany koa dia miandry an'izay oram-baratra zay ny maina zany ho an'izay andro zay dia manodididina ny faritra atsinanana Vatovavy Fitonany atsimo atsinanana ny morotsiraky ny faritra Nosy Androy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny morotsiraky Boeny ary ny tendrony avarotry Madagasikara ireo zany no mety ho maina amin'izay androny alakamisy izay raha ny maripana vinavina dia mbola mijanona eo amin'ny 7 eo hatrany aloha ho an'ny avoatany ny any amin'ny faritry Vakimakaratra kosa ny mety midina 5 degré celsius ny voavinavina 30 ka hatramin'ny 30 hatrany aloha ny any morotsiraka atsinanana ary mijanona eo amin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny tapany atsimony nosy iny tsy dia misy loatra ny fiovanany amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara. Raha ny androny zoma kosa indray mbola mitohy hatrany ny oram-baratra saika faritra maro manerana ny Madagasikara aloha zany no ahitana an'izay ny tombanantsika ho maina amin'izay fotoan'izay dia ny faritra atsinanana Vatovavy sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny faritra Androy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana torak'izay koa ny any amin'ny faritry Boeny sy ny tapany avaratra andrefana amin'ny faritry melaky ny ambiny zany miandry oram-baratra ho an'izay androny zoma izay hatrany. Ny maripana voavinavina dia manodididina ny 15 ka hatramin'ny 20 hatrany aloha zany ho an'ny avoatany tsy dia misy ny fiovana ao anatin'izay torak'izay koa ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny fa mety miakatra 13 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny faritra Nosy any amin'izay androny zoma izay hatrany. Ny vinany ireo tany falotoandrivotra kosa ho an'ny Antananarivo renivohitra ny tombana aloha zany antony amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay nanodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha tamin'ity fiandohany herinandro ity fa raha ny mandrafitra ny toetrany andro atao anatin'ny 3 andro dia avinavinaina ho hijanona amin'ny antony hatrany izay tany falotoandrivotra izay ho an'ny tanànana Antananarivo. Amaranantsika azy mahafaly anay hatrany ny manasanao hitsidika ny page Facebook ny Meteo Madagasikara fohy be famantarany toetry ny andro eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara ary koa ny tranokala www.meteomadagasikara.mg ny application mobile ihany koa Meteo Madagasikara officiel afaka miantso ihany koa ianao amin'ny finday 034 94 580 97 dia izay indray ny meteo antsika tamin'ity an'io ty rapisinay fotoana manaraka veloma.